Amtsikitsikina ndray tompoko lasitoko vavy no iarana amitsika ny tokantrano any amin'ity takarivan'ny alatsinainy fa 5 volana novambra 2022 ity manasanao ampanajany zay anaraka hatramin'ny farany fampalalam-bavao hatramin'ny farany eto fahita lavitra matv ny tontolon'ny fampianarana ambony avy hatrany ny aona tamin'ireo tompona ndraikitra eny anivon'ny fitondram-panjakana ny fikambanan'ny mpianatra teny amin'ny Anjerimanontolo androany nisy ny fiaonana tao anatin'izy ity fiaonana ity moa no nivoahan'ny marimaritra iraisana teo amin'ny rotonta samy manatena ny sy ny vahaolana maharitra kosa ny andaniny sy ny ankilany ao anatin'izay. Nototosaina androany ny fiaonana teo amin'ireo mpianatra sy ny tompona andraikitra eny anivon'ny fitondrana mahakasika indrindra ny olana izay mahazo ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Nambaran'ireo mpianatra arak'izany fa afa-po tamin'ny fiaonana izy ireo ary manantena kosa ny hitazonan'ireo mpitondra ny teny nomeniny amin'ny famahana ny olana mahazo ireo mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo. Ireo solotenan'ny mpianatra ao amin'ny lalam-piofanana miisa 9 ny tonga teny Ambohitsirohitra niona tamin'ireo tompona andraikitra ny tamin'ny androany. Ny zavatra ny fampiresana atao zany dia mahakasika an'ilay mpianatra na ny metoko zany izy ireo hoe fa tsisy mpianatra hoe gadragadra zany tsony manomboka eto ary tena hoe soranay azy zany fandraisana andraikitra vantana amin'ny fanampiana mpianatra zany fa roa manarak'izay na ny metoko izy ireo tamin'ny 24 heures satria mbola iresaka ry zareo amin'ny tompona andraikitra eny amin'ny université hoe na ny metoko zareo tamin'ny 24 heures voava le bourse fa ny zavatra somary nampahalelanay mpianatra atao zany dia hoe nisy conseil des ministres tamin'ny alarobia dia na ny metoka ny na ny mebay koa sy président ny transition zany hoe vahao androany olana io nefa atreto zany ny tompona andraikitra tokony namahan'le olana zay zany mbola tsy nahinona feo ka hoe mampalahelo zany le fomba fiasa raha ataontsika ohatran'izay zany satria napetraka aminao le andraikitra dia tokony raisinao zany le andraikitra rehefa tsy zay zany tokony hoe mieritreritra zany tsika ao anatin'izy ka hoe zahay fa olon-dehibe ny nandray anay olona manana kompetensy amin'le famahanan'le olana zany fa dia hoe isoranay be da be zany izy ireo fa hoe somary navelom-bolo le fampiresana tato amin'ny fitedihan'ny tetezamita. Na dia nisy aza ny dian'ireo solotenany mpitarika ny mpianatra teny Ambohitsirohitra dia mbola nisy kosa ireo andiana mpianatra izay mbola nanohy ny fitokona ny teny Ankatso. Tsy nisy ny naratra na ny voasambotra saingy naparitaka ireo ankizy ny vorivory tamin'ny alalan'ny bomba mandady sy dranomaso ireo mpitandro ny filaminana. Anisan'ny natao vetin-dresaka nandritry ny fiaonana androany ihany koa ny mahakasika ireo mpianatra izay nitazonina amponja. Nahavelom-bolo ireo solotenan'ny mpianatra ny resaka satria nambaran'ireo tompona andraikitra ao amin'ny fitondrana fa tsy misy mpianatra azo tazonina amponja. Antenena arak'izany hoy izy ireo fa hitazona ny teny nomeny ny fitondrana ka hivoaka tsy ho ela ny fangatahan'ireo mpianatra.